5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Université PEF, parcours études et formation, département formation en ligne. Université PEF, Malouchaono ni Fampalalambaovao. Université PEF, l'excellence à portée de main. Rejoignez UPRIM, 5 filières au choix, paramédicaux, droit, gestion et management. UPRIM, Malouchaono ni Vavao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Disolara-pahamehana tanteraka ny mpitondra fanjakana ankehitriny Antony zavatra hafa no maika sy manahirana ny vahoaka, zavatra hafa no hiazakazahana sy masona, indrindra moa fa vao miresaka orinasa na mpandrara vahiny, aingana ny fandraisana fanapahan-kevitra raha vao mikasika tombotsoa ny orinasa vahiny. Manao taondasa tsy tsarony Andry Rajoelina rehefa nahazo ny fitondrana tamin'ny alalan'ny alabato sy nampiasa ny mpitandro ny filaminana ho hery famoretana tamin'ireo tsy mitovy hevitra aminy. Ny arahany rehetra nahita ny raha latsaka nandritry ny hetsika fotsy tamin'ny taona lasa vokatry ny fampiasany ny mpitandro ny filaminana fitaovam-piadiana mahery vaika. Ankehitriny Andry Rajoelina indray no milaza fa tsy tokony hiverina intsony ny toy ireny sa motsarain'ny tantara ho ny mpanao politika. Raha toka mitentana 7.4 miliara ariary ny famotsim-bola ahina ho nisy nandritry ny taona 2024. Niakatra hatrany amin'ny 3 miliara ariary izany ny taona 2024. Ifatohana bebe kokoa ireo bénéficiaires effectifs sy ny supervision amin'ity taona ity, hoy ny Samy Fine, ahafahana manatsara kokoa ny vokatra. Trano manodidina ny 10 tafo ao amin'ny fokontany Andohany Mandroseza no narotana ny maraina teo, ary mbola itoy izany raha ny fitarainany mponina. Fandrodanana izay tsy misy fampilazana mialoha tamin'ireo mponina sy ny teo anivo ny fokontany. Antony anaovany ireto farany antsoavo amin'ireo tompona andraikitra isa-tsikajiny, hijery akaiky ny tena zava-misy marina. Any ivelany, tokatrano misy 50 indray no lasibatry ny daroka bomba ny Israely tao Rafah omaly. Palestiniana misaraka 10 indray araka izany no namon'ny aina nandritra izany. Anaty fitahitanana tanteraka ireo Palestiniana izay efa nitsoaka ny ady tao Gaza amin'izao fotoana, taoriany ny fanambarany ny Praiministra Israeliana fa ito ny fanafiana ho Rafah. Ny antsipirindreo avy hatrany ary. Alakamisy vavalo ny volana febroary ataona 2024 falitafahoana amin'ny ohatrany tombokilasy tongoavy ato anatin'izao fampalalam-baovao izao ampitiavana no anasananao anjoy izany matoa andatsoratra avy hatrany ary dia diso lara-pamehana tanteraka ny mpitondra fanjakana ankehitriny Antony zavatra hafa no mamaika sy manahirana ny vahoaka, zavatra hafa no hiazakazahana sy imasona, indrindra moa fa vao miresaka orinasa na mpandrara vahiny, aingana ny fandraisana fanapahan-kevitra raha vao makasika tombotsoa ho an'ny orinasa vahiny. Tsy ny andro ela nankatoavy ny filan-kevitra ny ministra ny fanaovatso ny fanarahana santatra eo amin'ny aviation civile de Madagasikara sy i Qatar, ametrahana zotra-piaramanidina mampitohy mivantana ny Madagasikara sy Doha Qatar, izay isy fifamezivezena impito isan-kerinandro. Ahoana ny orinasa malagasy manoloana izany, indrindra ny Madagascar Airlines izay efa mitrosona amin'ny tany, tsy manana afa-tsy fiaramanidina roa sisa. 4 taona izay tsy nisy fanarena na tsikaritra, vao maika aza mikrosofana hatrany. Tanjona amin'ny fankatoavana io fiaraha-miasa io raha ny fanazavana, ny ampitomboana ny isan'ireo mpizahatany ho tonga eto Madagasikara, izay kendrena ho ray tapitrisa ao anatin'ny 5 taona. Zava-dehibe izany, tosika ho an'ny toe-karena sy ny sehatry ny fizahantany, saingy manao ahoana ny fandriampahalemana eto amintsika ankehitriny? Manao ahoana ireo hotely fandraisam-bahiny sy ny sakafo? Manao ahoana ny lalana sy ny maro hafa? Mifandraika ary tsy afa-miala amin'izay sehatry ny fizahantany izay. Voalaza ihany koa fa ho hafanganina ny fahamoam-bola azo avy amin'ny fanampinana avy any ivelany. Mba manao ahoana ankilan'izay ny famoahana ny volan'ireo mpandaharaha malagasy mikatso ao amin'ny trésor? 4 miliara ariary ny vola bloqué ao amin'io trésor io, tsy omena, any ka mikatso avokoa ny asa rehetra.
Porofo izany fa ireo orinasa sy mpandara vahiny no mena tombony sy azakazahana ny fandraisana fanapahan-kevitra, fa ireo mpandara malagasy kosa atao izay ahafaty azy. Tsy resahana intsony amin'izany ny fahazona tsenam-barim-panjakana isan-karazany. Voalaza fa atao lahara-pahamehana ny ady amin'ny kolikoly, ary voaporofo tokoa satria nankatoavy ny filan-kevitry ny minisitra ny rosoana amin'ny famolavolana paikady-pirenena iadiana amin'ny kolikoly vaovao. Aiza ho aiza nefa ny fampiarana ny lalàna mikasika izay ady amin'ny kolikoly izay eto amintsika. Raha tsy ilaza afa-tsy ilay raharaha romivosy, ny volamena, ireo tsenam-barim-panjakana, ilay raharaha varisimba sy ny maro hafa. Sa ve mody ajoro ireny karazana rafitra isan-karazana ireny, ilazana fa miroso amin'izay ady atao amin'ny kolikoly izay ny mpitondra. Raha tena misy ny fahavononana, nakaiza ny tompon'ireo sambo malagasy nanao jono dingadingana na concombre de mer tsy ara-dalàna tany avaratry Madagasikara. Voalaza fa ireo mpanjono malagasy miisa 770 tratra no ampodiana ka andraisana sazy entitra ahafana mandrava ireo jono tsy ara-dalàna. Mpanjono madinika ve avovidy sambo? Maninona no tsy niresahana tao anaty filan-kevitry ny minisitra ny anaran'ireo tompon'ny sambo tratra ireo? Ity tranga ity izay mitovy tsy misy valaka amin'ny raharaha volamena ihany, satria ireo irakiraka sy mpandray baiko no migadra, ireo lohandohany kosa afa-maina ary manohy hatrany ny asa ratsiny. Raha misy ihany koa ny finiavana anatsara sy itsinjo ny vahoaka, maninona no herinandro aty aoriana vao niraisina sy nankatoavy ny filan-kevitry ny minisitra ny fandraisana ilay sambo hôpitaly lehibe Merci Sips ho amin'ny ity taona 2024 ity. Ilay sambo nefa efa nigado natao Tomasina ny voalohan'ny volana Febroary lasa teo. Voalaza nefa fa atao lahara-pahamehana ny vahoaka sy ny fahasalamany. Sa tsy misy tombotsoa ho azo tahaka ireo orinasa vahiny ve ka afaka miandry ny fahasalaman'ny mponina? Mikasika izay mponina izay hatrany, tsy misy resaka hatreto ny momba ny vary sy ny PPN izay tsy mitsaha miakabidy amin'izao fotoana. Tsy misy vahaolana ho an'ny fambolena sy ny famokarana. Any amin'ny zavatra hafa indray no azakazahana andraisana fanapahan-kevitra. Fampandrosoana marina ve no tandona anatin'izany sa misy kajy hafa? Mifandraika amin'izay ihany dia manao tonda sa tsy tsaroa ny Andry Rajoelina rehefa nahazo ny fitondrana tamin'ny alalan'ny alabato sy ny fampiasan'ny mpitandro ny filaminana ho hery famoretana tamin'ny andro tsy mitovy hevitra aminy. Ny arany ny arandrehetra nahita ny raha latsaka nandritry ny etsika fotsy tamin'ny taona lasa vokatry ny fampiasan'ny mpitandro ny filaminana fitaovam-piadiana mahery vaika. Ankehitriny ny Andry Rajoelina indray no milaza fa tsy tokony hiverina intsony ny tohiriny. Sambo tsarain'ny tantara hoy ny mpanao politika. Raha misy ny zavatra tsy tiana hiverina intsony eto amin'ny firenena dia ny fampiasana fitaovam-piadiana hientina hamonoana ny olona izay tsy mitovy hevitra aminao. Izay no kabariny Andry Rajoelina omaly teny Antaninarenina nandritra ny fotoam-pahatsiarovana ny 7 Febroary 2024. Tsy ela nefa vavolana vitsiny aloha izay, tahaka izao ny fihetsiky ny mpitandro filaminana izay araha-malala ny hoe iza no nanome baiko. Manao tondasa tsy tsaroana arabaky teny Andry Rajoelina satria ny taona 2024 no nisehon'ireo herisetra fandratrana nataon'ireo mpitandro ny filaminana hoy ny fanioan-kevitry ny antoko politika PRM na ny Parti républicain malagasy. Kandida ho filoham-pirenena, olom-boafidy, vahoaka maneho hevitra am-pilaminana, hatramin'ny mpianatra tany an-tsekoly sy ireo olona nira fitsaboana tany amin'ny hôpitaly, isan'ny arany izay hery famoretana nataony mpitandro ny filaminana izay tamin'ny 3 volana farany taona 2024. Saingy volana vitsy aty aoriana, izany no fanioan-kevitry Andry Rajoelina izay tsy atory ny zava-nisy tamin'ireny. Mamato tena ary manana tombotsoa hitazona izany teny nomeny omaly izany ny Andry Rajoelina ho ny Parti républicain malagasy.
manomboka zao a mahazo am'izay zany ny olona mameonevony akalalana tsisy tsony zany ny fandrahonana avy amin'ny mpitandro filaminana sanatria hoe piasa fiadina zay mety andratra ny olona tombontsoa azy zany ny tanany teniny fa raha tsy mitana izy dia isy voka-dratsy ho azy zany eo amin'ny fanohizany fitantanany any ny firenena zay fa raha malala fo sarotra dia sarotra tokoa ho azy zany ka mbola tsy tanany teninao ihany ianao ampy angambo zay kosa fa ohatra hoe atao karazana fanambarana misavoana fotsiny le izy le mpiaraka amin'ny keo masy manao foana zay anatsarana n'le fitondrana dia betrojamban'izay koa izy angamba ary mifampiasana fitaovam-piadina moa zany araka ny teniny dia hoe tokony sisy tsony dia hotazontsika amin'ny teniny izy hotazontsika amin'ny teniny izy dia hiteo moa ny tantara ny tsara azy ny lasa tsy fanadino ary ho tsarain'ny tantara ireo ny ampindramina ny fahefana ho ny antoko parti républicain malagasy fa maro ny teboka mampiayay amin'ny mety fizotry ny fifidianana avy ny tanàna sy ny mpanolotsaina manaraka hoy ireo mpanao politika hatramin'ny androany tsy manana fahavononana ampafantatra bebe kokoa ny mahakasika izay ny fanjakana raha tsy laza fa tsy ny tety andro-fifidianana ny fanjakana izay mikendra ny anjaka tokana amin'ny fifidianana manaraka ka manao izay fomba rehetra amin'izay Ivy Richard no mitatry ny antsepiriny izay kajy politika ranoray no ambadiky ny fanovana ny andiny fa 300 ny lalàna 712 tsipika oatra 20 mifeny vondrom-bahoaka itsinja ra-pahefana indrindra mahakasika ny fanendrena sy ny firafitry ny delegasiona manokana raha ny faneo-kevitry ny antoko politika marina mazava ny tanjo ny fanjakana anatin'izay ny kajy politika eny tsotra manana ny tsony hoe manœuvre na hoe fahafahana manao an'ilay paika zany na zay toetsaina tiany fanjakana itondrana azy eo c'est ça l'izy mazava loatra fa matovany zay misy zavatra tsy afahany manao manœuvre le lalàna taloha satria raha le lalàna taloha ohatrany hoe teto Antananarivo nefa nisy tamin'ny andron'ny Andriamatora Sanamasy nisy PDS tena hoe administrateur civil izy tena hoe manampaizana fitantanandraray plan Renjaf Désiré Nalao dia nety tsara l'izy satria tao anatin'le mpiasa-panjakana ambony na fian'le fitantanandrara-panjakana l'izy teto koa nefa efa nisy PDS tokana tsy mpiasa-panjakana efa nisy zany miarantsika nahita tsy mpiasa-panjakana olona ray zany hoe sady tsy mahafianao le fepetra mampiasa-panjakana izy ny tsy mahafianao le fepetra délégation-n'olona telo nisy teto zany nisy tsy haiko firy ny PDS mitokana teto amin'ny tanàna Antananarivo fa angamba zao zay nampidirina anaty ara-dalàna dia nanao manœuvre izy fa ho anahy manokana dia nivokatra aloha ny zava-dehibe hitondra vokatra inona ho an'ny commune nalay manœuvre zay zany zay paipaika izay telo mpikambana mandrafitra ny delegasiona manokana ary tsy voatery ho mpiasa-panjakana intsony ny voalohany raha ny fanovana mampanahy ny fanazavana raha olona manana firiana politika no tendren'ny fanjakana amin'ireo komuna maro tsy misy be ny tanàna amin'izao fotoan'izao maro ihany koa ny teboka mampanahy ny antoko marina amin'ny mety ho vizotro ny fividianana be ny tanàna sy mpanolotsaina manaraka eo ny adevitra amin'izao fotoan'izao mantsy dia ny hoe ny be ny tanàna no mitarika listra zany hoe tsy fidina mitokana ntsony ny be ny tanàna dia zay mahazo vaty be indrindra dia tonga dia lany avokoa ilay mpanolotsaina miara-dia aminy izay lalatsaina izay nisan'ny fitsinja ra-pahefana ny raha ny tokony ho izy dia hoe fanomezana fahefana n'ilay vahoaka ny fotony mba handray anjara amin'ilay raha fitantanana fanjakana any fotony zany ny zavatra misy raha ohatra ka izay le hoe lany avokoa ilay izy mohatra ny tranga teto Antananarivo zao tamin'ny taona 5,790 teo amin'ny 20% teo ny olona lany be ny tanàna dia ahoana zany le 20% fa zany tsy voasolo tena iandraikitra le fitantanana ny tanàna eo zany mety anahirana raha ohatra ka izay lalatsaina zay no izy farafakely mba misy fepetra faharoa zany hoe 10% raha mahazo 10% mihoatra ohatra dia mahazo ale mpanolotsaina rehetra dia mba azo eritreretina hoe mahasolo tena mibetsaka zany ilay mpihevitra raha ao amin'ny commune sy mpanapatra raha ao amin'ny commune niazakazaka raha hiverenana ny fandehany ty rijateny-dalàna manova ny andininy fa 30 lalàna 712 tsipika oatra 20 ity roa volana latsaka teo aoriny ny fianianany Jean Rajoel taorian'ny fividianana amboletra ny 9 Novambra mifandrosona ny volavolan-dalàna teny anivo ny anteny mera no nahamaika azy ka ny antsony ny gouvernemanta fivoriana tsara-potoana ny 20 Janoary tolo-dalàna maro ankilany raha ny mahakasika ny fanatsarana ny fividianana sy ny vondrom-bahoaka itsinja ra-pahefana no miitsoka eny anivo ny anteny mera ary tsy hita toyny ihany koa
antony mbola naeram-pisehatra maro ny fanjakany izay mihevitra ho azy ireo manokana ny firenena ka manao izay dany kibony amin'ny fitantanana ny firenena. Tsy ahivana ao anatin'izay fa ny fahafolo ny volana janoary no efa lany feptom-piasana ara-dalàna ireo ben'ny tanàna saingy tsy mbola nisy moa araka ny efa notanterina teo ny dingana ao amin'izay fifidianana amin'ny firotsona ny fifidianana ben'ny tanàna izay ka dia ho hitantsika eo ny toyany aro tanterina eto amin'ny fampahalalam-baovao ihany ny azo lazaina rehetra mahakasika izay fa anoizantsika ny fampahalalam-baovao raha toka mitetina 7,3 miliara ariary ny famitsim-bola ahina ho nisy nandritra ny taona 2024 niakatra amin'ny 3 miliara ariary izany ny taona 2024 ifantohana bebe kokoa ny bénéficiaire effectif sy ny supervision amin'ity taona ity hoy ny Samy Finn ahafahana manatsara bebe kokoa ny vokatra. Gaëtan Andriatsilavo. Mahatratra 7,3 miliara ariary ny famotsiam-bola ahina ho nisy nandritra ny taona 2024 raha nitatitra navoaka ny Samy Finn androany. Sehatra vitsivitsy no nahitana ireo vola ireo teo amin'ny sehatra asa mpanjakana ary tokony ho ambonin'izany ny vokatra raha ny fanazavana voaray. 3 miliara iny zany hitako tena ngeza be iny. Nefa niaraka ny teneniko teo mbola tsy superviseur zany ny EPNFT amin'izany. Ny EPNFT un casino, ny expert comptable, ny agence immobilière, reny mpanao pierre précieux, métaux précieux, notaire, ny huissier, ny avocat, reny tokony mbola mahita. Mbola tsy tafiditra zany reny, ray tamin'ireny ihany, casino reny nandefa. Defa reny ny hita. Mbola be dia be noreny ary ve le izy tena tsy fantatro. Fa miaraka amin'izay ho atao amin'ity taona ity rehefa tena superviser reny dia ho hitantsika vokatra amin'ny herintaona. Fa tena lehibe zany 3 miliara zany. Tsy midika akory zany hoe ratsy io situation io. Fa amin'izao aloha mbola miakatra tsinona ny hita satria vao manomboka tena manatsara an'ilay détection tsika. Fa rehefa tena mipetraka io détection mety lasa dissuasion io rehefa kelikely. Raha ny plan quinquennal any tena prévoir mihitsy any amin'ny 2025 tokony efa manomboka midiny io détection satria mety efa mba tsy makaty Madagasikara intsony le famitsim-bola na mety efa tsy tafavoaka intsony ny vola maloto eto dia tokony miena zany io détection io. Raha hoe ny olona no adiadina tena marina tsy miova misy taona io. Misy teratany malagasy, misy teratany vahiny. Satria le izy misy zavatra mitranga eto ny fiandohany, misy ndray zavatra avy any ny makaty. Zay le zavatra hita eto dia fangaroaro be eo ihany. Zay no nahatonga anazy tsy navoaka teo. Satria zavatra tsy miova amin'ny mahazatra zany le izy dia tsy. Ny kolikoly, ny fivezivezem-bola ty ara-dalàna, ny famotsiam-bola ary ny tsy fanarahan-dalàna ara-bola eo amin'ny lafiny ara-toekarena misy eto amin'ny firenena amin'ny ankapobeny no jerena anatin'izany. Raha ny resaka volamena sy ny fanondranana ny tsokosoko eto Madagasikara, ireo karazana skandala ihany no hita ka ireny no iangana raha ny fanazavana. Araka izany, ifantoka bebe kokoa amin'ireo bénéficiaires effectifs sy ny supervision ny eo anivon'ny Samy Finn amin'ity taona 2024 ity ahafahana manatsara kokoa ny vokatra. Zay manko tsy mahita an'ireny fa rehefa manao transaction le olona ny tokony ho hitan'ny banque ohatra na rehefa midéclarer an'le izy any amin'ny douane le olona ny tokony ho hitan'ny douane. Azonareo dia tsy hitako mihitsy izay ambara. Fa amin'ny ankapobeny angamba raha matadidinareo ny présentation natao teo isan-taona le scandale ihany no tena hitanay. 53 kilo lasa ry dia amin'iny zay manomboka. Fa raha le hoe le dispositif napetraka tany amin'ny institution financière sy ny sisa tsy mbola nahafahana nahita an'ireny. Raha misy ara mety hoe raina roa fotsiny eo le tena olana ngeza eto Madagasikara. Zay mahatonga anay hoe amafisina le supervision manomboka amin'ity taona ity. Raha vao ratsy ny supervision tsisy dikany ity ady ity. Zareo no mahita ny vao micréer compte aloha dia fahita ny hafahafa ity. Ary miampy an'le amin'ity taona ity hipetraka le registre central des bénéficiaires effectifs. Ny bénéficiaire effectif dia tena olombelona, personne physique. Tena mifehy an'ireny société ireny. Ohatra, société major ny anarany. Zany tena tompon'io société io. Fa zaraiko aminareo ny volako dia nareo no actionnaire any. Za zany manao le trafic raha nao trafic io société io dia tsy hita mihitsy aho. Zay ny manahirana antsika amin'izao fotoana. Alefanay amin'ny DGI le izy na any amin'ny DGD na DGT.
tady an'le société am'izay zareo le société efa tsy hitatsony efa ny disparaitre de tsy fantorizany tena tompony io zay mahatonga an'le izy de am'izao efa tafiditra anaty lalàna ny registre central mila midéclarer bénéficiaire effectif daholo ny société rehetra eto Madagasikara. Tsy aivina atrany mitetina 7.4 miliara ariary ny famotsiam-bola inao nisy nandritra ny taona 2024 raha ny nambarany teo anivon'ny samifinina ny sehatrasa mifandray amin'ny fanondranana sy ny fividianana entana avy any ivelany amin'ny ankapobeny no nahitana izany. Tsy ampy ny mangarahary amin'ny fampafatarana ny fampiasana ny volan'ny SIAD na ny crédit d'investissement destiné à l'appui au développement raha mampametraka ihany-ponina amin'ny distrika maro ny momba izay mitaky ny fanamorana ny famoaham-bola ahafahany vahoaka misitraka ny fotodrafitrasa ihany koa ny solombavam-bahoaka. Miandry ny tatitra ny asa vita ny solombavam-bahoaka avy amin'ireo distrika maro ny rehetra amin'izao fotoana izao. Ankoatra ny mahasolo tena mivantana azy ireo eo anatrehan'ny fanjakana, misy ny asa andrasana ka isan'izany ny avy amin'ny SIAD. Hatreto tsy nisy ny mangarahara sy ny tamberina ndraikitra ka mampitaraina ny maro amin'izao fotoana izao. Nisy olona zay ataoko hoe nitaraina tamin'ny télévision ary izy ohatrany hoe izany SIAD-ny Tsiombe, izany SIAD-ny Tsiombe. Tena marina nge ny solombavam-bahoaka nge tsy mamolavola an'le tsy mikirakira an'le volany zahay ny ataonay eny de hoe mijery fotsiny hoe inona ny asa ahafahana hanatanteraka an'le SIAD ny mamolavola an'le asa atao zany de rehefa hatreo ihany ny anay de iny am'izay mandeha any amin'ny PRMP, mandeha any amin'ny district, mandeha any amin'ny finance, ny trésor de ny entreprise sy zareo zany no manao an'iny. Nefa zahay manara-maso ihany koa hoe tonga marina ve le asa eritreretinay atao de zahay manara-maso. Vola napetraka ampelatana ny solombavam-bahoaka anaovan'izy ireo fotodrafitrasa eny anivon'ny distrika ny SIAD. Ambe ny tanàna no manolo-kevitra mitetika asa andrasany ka manapaka izay ho tanterahana ny solombavam-bahoaka. Tsy maintsy mandalo ny solon-tena-mpanjakana avy eo ny famoaham-bola. Ndingana takina amin'ny famoaham-bola isitrahana ny tetika asa izay takina ny fanamorana azy hoy ny solombavam-bahoaka. Fanatsarana dia amin'ny lafiny lalàna famoanana an'ireo lalàna izay efa ato misakana tsy maharaka amin'ny fampandrosoana na amin'ny famoaham-bolam-panjakana. Efa noresahana moa zany eo anivon'ny gouvernemanta satria dia misatra dia misatra ny fanaovana an'ireny tolotrasa-panjakana ireny. Mety antony araky ny lalàna, mety antony ihany koa amin'ny pitsopitsony fanatanterana an'izany lalàna izany. Ary faharoa manarakaraka an'izay koa dia ilaina hatsaraina ihany koa ny fanjakana ny hevitra eny fotony mba ahafahana tena mapaka koa an'ireo asa atao satria ny vahoaka moa zany mametraka ny mpitondra indrindra amin'ny lalàna fifidianana dia ny tamberina andraikitra manatsara an'izay. Mitentina 520 tapitrisa ariary isan-taona isaky ny solombavam-bahoaka ny SIAD. Ankoatra ny tatitra ny asa, tokony manao tatitra makasika ny nampiasana ny volan'ny SIAD ihany koa ny solombavam-bahoaka. Dingan'izay ahafahany vahoaka manombana ny asa vita ary ahafahany misafidy izay olona heveriny hahavita sy mijery ny tombon-tsoa marina ho an'ny distrika misy azy. Fa mikaiky ireo mpandrara misehatra amin'ny volo fanondrana noho ny tsy fanomezana ny fanjakana ny agrément manjaka ny kolikoly eo anivon'ny ministera ny varotra amin'ny fanomezana io fahazon-dalana io raha ny fanazavana isan'ny fototry ny olana ny orinasa maro amin'ny faritra Sava ikatona raha ny tsy miva anatin'ny fotoana fohy ity olany agrément ity. Tsy mbola miva mandrakandroany ny olana eo amin'ny agrément an'ireo mpandrara eo amin'ny sehatra ny lavanilina. Mikakaika vokatra izany ireo mpisehatra izay efa niezaka nandresy lahatra ireo mpividy any ivelany nahita mpandray ny lavanilina saingy izao tsy afaka manondrana izao. Nefa ny olana misy am'izao manao demande de domiciliation izahay fa tsy mahazo mihitsy. Nefa zany les clients tsy malala hoe zany le fatarany le domiciliation fa njare le commande njare ihany zany jerevanjare ka am'izao zany lasa sena be zany izay catégorie artisan zany ary matahotra satria sao de taorina ho lasa ndraiky koa ny client retardinjare mihitsy zany
exportation ary le olona aminazy zany efa tokony andefa efa ela zany zay amile artisan tianjare mihitsy zany le tanora zandriny zany le mba ikirakira vanily fa mety le zokony ihany dokony tianjare omena le agrément fa ny magaga aminazy koa le zany le président zany miteny hoe mba tokony omena asa le tanora nefa ndraiky zare mihitsy zany no manakana le asan'le tanora tsy mora mitady vahiny vidy lavanilina raha ny fanazavana hatrany indrindra efa maro ireo firenena misandratra amin'izay famokarana lavanilina izay fa tsy Madagasikara irery anton'ny maro amin'izao ireo lavanilina efa nahitana mpandray saingy mihitsika io noho ny tsy fanomezan'ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministerany varotra ny agrément sy ny domiciliation tsy afaka mandray tanora ihasy ireo orinasa ao amin'ny faritra sava no io entana mihitsika io fa ihany koa tsy misy mpividy ny vokatra ireo mpamboly amin'ny resaka vola manko efa maty foana ny vola ka satria zany mieritreritra zany hoe zany mba andefa le entana hoe zany amin'le client-tegna zany le mba le production tegna zany tokony alefa nefa aloha an-tegna tsy mahazo agrément zany voatery zany amidy mora local zany le entana an-tegna raha mbo manao exportation zany an-tegna ndraindray mba mahita prix no hatrany $150 amile prix l'export nefa anao tsy mahazo agrément igny de voatery mandafo mora zany amin'ny 50,000 ariary efa matahotra be koa zay so de ifindra amin'ny olona hafa koa zany le client satria zare mitady le vanille meka nefa ndraiky zany le domiciliation ndraiky zany tsy mety omena tsy anasa manko tsy asa satria na hoe zany mba andeha hoe zany le ampiasana olona zany tsy tafa mampiasa olona satria matahotro foana an-tegna zany amile asa igny de lasa mitombo koa zany le manao fahatany amin'ny zavatra maro ny olona voendika banky maro ny olo mandafo fanagnana avy amile tsy fisian'le asa fo zany mahatonga zavatra rehetrarehetra azay zany mahatonga zany surtout zany amin'ny entalaty zany lasa be zany tahany le ino zany le manao fahatany zany le mangalatra moto very le takakareny zany avy amin'ny vokotra iny fa zany mitoetra ny araka izany nikatrano an-trano sy ny kinamanamana amin'ny fanomezana fahazahon-dalana anondrana ireo volo fanondrana toy ny lavanilina sy ny jirofo manjaka ny kolokolo eo amin'ny ministeran'ny fampirobona ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana amin'ny fanomezana izay agrément ho an'ny orinasa izay araka izany miorinasa vaovao ny forona tsy nisy tato anatin'ny 5 taona ny efa eo izao anatin'ny olana izao tsy mazava intsony ny masotsivana sy ny fomba fitantenana ireo orinasa mahazo izay agrément izay ao amin'ny faritra sava efa maro ireo mpandraraha lavanilina ny ova sehatra hafa noho ny famitehan'ny fanjakana ity sehatra ity orinasa maro ihany koa no efa nikatona izay nitarika fahaverezana asa maro mitomba ihany koa ny trangana tsy fandriam-pahalemana any an-toerana pejy sosialy dia miakatra isan'andro ny vidin'ireo entana fampiasa amin'ny andavanandro fiakarana zato ariary izay mampitaraina ary sy takatry ny fahefa mividy ny tokantrano maro isan'ireo nahitana taritra ny fiakarany vidin'ny siramamy sy ny lafarina izay samy mivokatra afiarana avy any ivelany avokoa fitsina koloina hatramin'ny nanomboan'ny taona 2024 nahitana fiankahatrany ny vidin'ny vary siramamy ary ny lafarina amin'izao eny amin'ireo mpivarotra entana amin'ny atsinjarany raha toka 56,700 ariary ny kapoka ny vargas sy ny Rio Luxe iray volana lasa zay efa maheny 56 ariary ankehitriny ny kapoka ny ireo vary ireo ankoatra izany ny vidin'ny siramamy izay ahitana fiankahana zato hatramin'ny 500 ariary ny iray kilao tao anatin'ny iray volana kilao amin'ny siramamy zao na marotanay eninjato sy dimy fa taloha izy zany tena hoe fa tena niakatra be mahitsiny niakatrakatra kely daholo ny siramamy na vetina ny avany avelany satria ohatry ny manentsika le vidin'le entana avany ny aveto izy miakatra tsy kelikely fa tsy tonga de hoe miakatra be hoe ny raha mandeha tonga de hoe miakatra fa isaky maka miakatra foana isaky maka de miakatra foana tena memenina be daholo ny olona tena hoe memenina fa zany hoe fa zay moa le izy de Rio Luxe zao ny tena niakatra be taloha izy 700 teo de zao izy efa 100 ne zao lasa stock de tsy pala ny vary mandeha siramamy tena enjana siramamy zao ona efa 7 sy 4 hetsy ny gony fa zay tsy manana le izy lafo be zao neny tsy nivarotana itsony tena nainaina mihitsy ny vahoaka tena nosy be tamin'ny maly fa tena atao amin'ny parking to de rehetra zay olona tsy minainaina zao izy le olona efa tsy haiko
tsy misy afa-tsy ny fanenana ny sakafo hohanina no azo atao ho an'ireo tokantrano maro izay miaina izay fahasahiranana izay raha ny fanazavana hatrany ireto farany izay tsy mahatakatra intsony ny vidi ny kapokambary vidiny entana davanandro lasa tena misonitra be sa vary ety aminay lasa misonitra sanandro indrindra fa ny vary ny voamaina menaka dia ny manarakaraka ny tsena nefa tena tsy mandeha mahitsiny ny lasa matiantoka mivarotra ny olona tsy manambola lasa miaina ny vary lasa miaina zanako izao roa dia ny isan'andro amaraina zay malany hôtely arivo amaraina ny antsonay sany mba mila mba ampidinina vidina eo amin'ny vary fa entsakenjana kely dia entsakenjana kely miakatra ny savony savony zao dimanjato sy arivo efajato sy arivo tsy mbola hitatreto ny politika ahafahany mameny vidim-piainana eto Madagasikara raha tsy ilaza fa tsy ny politika akapoben'ny fanjakana izay tsy nahitana tahatra firy izay mety ho fiantraikany amin'ny vidim-piainana sy ny andavanandro ny malagasy. Isay atao anaty dokam-barotra fohy vetivety isika dia miverina tao aorian'izay ao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao. Université PEF, parcours études et formations, département formation en ligne, étudiez en toute liberté où que vous soyez. Rejoignez notre programme de formation 100% en ligne pour décrocher des diplômes habilités par l'État, licence et master, regroupement en ligne avec interaction, cursus adapté à la situation des travailleurs en quête de promotion professionnelle ou de reclassement au niveau de la fonction publique. Équipe pédagogique dynamique pour assurer les mentions de votre choix. Informatique, option administration réseau, génie logiciel et base de données. Management et administration des affaires. Option finance et comptabilité. Entrepreneuriat, droit, diplomatie et relations internationales. Option droit public, droit privé, diplomatie et relations internationales. Rejoignez notre programme de formation 100% en ligne, Université PEF. L'excellence à portée de main. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. Efa miandranao amin'ny telma ny smartphone raitra dia raitra Samsung A04e sady afaka lohanao tsikelikely mandritra ny enina na 5 na 12 volana mbola mahazo bonus 50 mégabe zao ianao miaraka mizara cadeau ary indrao ny toe-bolanao manomboka amin'ny 10,4 ariary isan'andro tonga vaingana any amin'ny Telma Shop. Telma est fière d'accompagner l'UPRIM dans l'accomplissement d'une mission commune pour que chaque étudiant malagasy compte. Baobab Banque Madagascar et l'université UPRIM forment un partenariat solide depuis 9 ans. Ensemble, libérons le potentiel de l'UPRIM. UPRIM a été l'un des pionniers du système éducatif à avoir été convaincu de la solution Mvoul. Nous nous engageons à maintenir cette collaboration fructueuse et à façonner ensemble un avenir éducatif brillant et sans limite. Tananamano Madagascar et UPRIM, main dans la main pour l'éducation de nos jeunes paramédicaux à Madagascar. Ensemble, rallumons la flamme de l'éducation à Madagascar. Vous aussi, décidez d'avancer aux côtés des grands. Rejoignez UPRIM. 5 filières au choix. Paramédicaux, droit, gestion et management, commerce et marketing, communication. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Taverina somatsara tanatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao mpamerina ny arahaba ary manasana ohatrany anaraka mankasika ny famatsiana herinaratra avy hatrany ary dia tsy ho tratra ny fanjakana ny tanjona ny ampitsitrahana herinaratra ny isatokantrano eto Madagasikara raha tsy misy ny paikady mazava hifehezana ny angovo mbola ny 10 isanjaton'ireo mponina ny ambanivohitra ihany hatreto no misitraka herinaratra ara-dalàna araka ny tatitra navoaka ny banky iraisam-pirenena ny taona 2024 Christian Jimby.
fitombanana ho 5 isanjaton'ireo mponina any ambanivohitra ihany no misitsaka herinaratra ara-dalàna raha toa ka manodidina ny 10 isanjato izany ho an'ireo mponina eto andrenivohitra araka ny tatitry ny banky iraisam-pirenena ny taona 2024. Ny aiky androany ny tompona ndraiky teo anivy ny ministeran'ny angovo sy ny akoran'hafa fa ho sarotra ny faniarenana ny orinasa jirama noho ny tsy fisian'ny paikady mazava napetraky ny fanjakana hatrizay. Ataontsika hoe topologia Madagasikara tsy mamela antsika hanao maillage ny Madagasikara anatin'ny fotoana fohy. Dia lafiny faharoa ny lafiny arabola hoe tsy manana fahefa-mividy tsika anangana an'ireny toeram-pamokarana ireny isaky ny tokantrano tsirairay. Anatin'izany koa ny fanatsarana ny lafiny famokarana herinaratra ny ambanivohitra amin'ny électrification rurale izay zava-dehibe tokoa ary anatin'izany farany ny ataontsika hoe hybridation izay apisy disponibilité ny resaka énergie any amin'ny faritra rehetrarehetra. Nanamafy ankilany ny filohan'ny fivopama na ny fivondrona ny mpandraraha malagasy fa tokony ataon'ny fanjakana vaindohan-draraha ny famana ny olany herinaratra eto amintsika. Voalohany indrindra aloha tsy orinasa mandeha raha mahafantatra zany raha tsy mazava tsara olo ny angovo amin'ny ankapobeny. Ty resaka androany ty zany efa taona 5 taona izy no fampiresaka tamin'reto PTF reto sy tamin'ny fanjakana zany amin'ny ametrahana zany paikady anankiray zany ahafahana manosika zany ny tsika fanaingana ny fitadiavam-bola zany ny orinasa madinika salatsalany. Zay izy vao mipetraka everinay fa paikady anankiray ahafahany orinasa madinika salatsalana zany manainga famatsim-bola zany ty tetikasy ty. Totosa androany tena nosy ny fanolorana amin'ny fomba ofisialy ny tetikasa fiara na ny financement intégré pour les énergies durables izay vatsy ny firenena mikambana vola. Andrasana aorian' izao atrikasa izao ny vahaolana eo amin'izay tsy fampiny herinaratra eto Madagasikara izay fa eo ihany koa ny ampiroboroboana sehatra ny fitrandrahana angovo azavozina. Tsy ny fambolekazo no zava-dehibe fa ny hazo maniry entina manatratra ny tanjon'ny Madagasikara maitso. Hoy ny teo anivy ny initiative pour le développement, la restauration écologique et l'innovation androany. Ilaina ny fanarana ny fipetra mialoha sy mandritra ary aorian'ny fanatsatohana ny zanakazo hoy ny fikambanana Indri raha te ahazo vokatra tsara. Onona saina. Mitombo isa-taona ny velarantany anatanterahana fambolekazo eto Madagasikara ary efa ampolo taona izay no nisiany fambolekazo nataony fanjakana fikambanana sisehatra tsy miankina. Raha ny fitambarany hazo nambolena tamin'ireny no naniry araka ny tokony ho izy efa ela ny tokony ho tafaverina ny mahanoso maitso any Madagasikara hoy ny mpisehatra amin'ny tontolo iainana. Isan'ny olana ny tsy fanarahana ireo fiapetra takina amin'ny atao hoe fambolekazo sy ny tsy fisian'ny tetikasa mazava anatratrarana ny tanjon'ny hazo novolena hoy ny initiative pour le développement, la restauration écologique et initiative na ny Indri androany tao anatin'ny tetikasa alamino. Efa BTP ny asa izay natao BTP izany dia mila fanaraha-maso izy ireny. Ny hazo tsy narahambolena raha ohatra ka tena hoe fambolekazo no tenenina dia hazo ny tedavina, hazo ny vokatra tedavina zany. Ny hazo nefa ny tena mataonany maromaro vao fantatra hoe iny izy fa hazo fa tsy ilay zanakazo no isainy. Dia mila fanaraha-maso isa-taona zany izy ireny sosoana raha toa ka misy tsy velona ohatr'izay. Dia ny andraikitry ny tsirairay avy zany raha mamboly hazo dia tsy amin'ilay hoe fotoana anankiray andro anankiray ambolena hazo ara-bakteny iny no atao hoe mamboly hazo fa hatrany amin'ny voalohany hatrany amin'ny fitadiavana voanina hazo any anaty ala mpandra-pahatongan'izy lehibe ho hazo izay ny atao hoe fambolekazo. Feno tany midadasika tsy miasa sy tsy ampiasaina eto Madagasikara afaka ambolena hazo. Olana ny lafiny fananantany izay tsy mbola mandeha araka ny tokony ho izy eto amintsika hoy ny Indri izay tsy mampirisika ny mponina sy ny mpampiasa vola isehatra amin'ny fambolekazo. Ankoatra ny famahana ny olana ny fananantany tokony ho jerena ihany koa ny fiara-miasa amin'ireo vondrom-bahoaka eny fotony. Tsy azo adino fa mila miara-miasa amin'ny olona eny fotony ny projet anankiray raha te ahomby. Zay zany le izy dia mila jerena ny filany zareo amintsika mankony raha ohatra ka amboly hazo mila manana tanjony ianao rehefa amboly hazo atao iny ny hazo ambolenao iny
dia iny tanjony iny a mila jerena ihany koa ny filany ny olona manodidina eo ny olony fotony hoe inona filany zareo eny mba tsy ohatra sanatrin' izany hoe kitay ny filan'le olona eny a nefa zanakazo zanatany ny volenao dia rehefa lehibe iny a dia ho tapahan zareo atao kitay satria izay ny filany eny fotony dia nefa inanao tsy nieritreritra hoe inona ny filany zareo eny fotony dia anisany anankiray ao anatin'le fenitra folo no navoaka ny alamino zany izay zavatra izay hoe mila jerena manokana ny olona eny fotony. Ny tatitry ny azo naniry sy ny fiarovana azy no tokony atao manakoako amin'ny fampalalam-baovao samihafa ho ny mpisehatra eo amin'ny tontolo iainana fa tsy ny famboleka-azo. Ankoatra izay, ilaina ny fananana drafitra matipaika momba ny fiarovana ireo azo maniry sy ny oenti-manana amin'izany. I Madagasikara, izay isan'ireo firenena mitondra takaitra indrindra vokatry ny fiovaovan'ny toetrandro saingy tsy mbola nametraka ho laharam-pahamehana ny sehatry ny tontolo iainana. Profon'izany ny rang protocolaire ametrahana ny ministera misahana ny tontolo iainana sy ny vola tokany ny fanjakana iasany. Any amin'ny firenen-kafa nefa toy ny any amin'ny Repoblika Demokratika ny Congo, Prime Ministre Lefitra no misahana ny tontolo iainana noho izy ireo resy lahatra fa tsisy ny fampandrosoana raha simba ny tontolo iainana raha angazana ny tany sy karakaina. Fa ahina indray ny sinitrabona no ny rano miakatra amin'ny fitombony rotsakorana eto Antananarivo renivohitra ka miatra hatrany ny fampitandremana izay napetraka ny teo anivon'ny BNGRC Omaly izay miatra mivantana amin'ireo mponina monina eny amin'ny faritra Iva indrindra eny amin'ireo monina eny amin'ny sisin-dranon'ny Cuba Razafy Entso. Itoetrany ny rotsakorana manderina ny Madagasikara indrindra fa ny morotsiraka atsinanana sy ny faritra maro eto afovoan-tany ary ny tapany avaratry ny nosy iny raha ny fanazavana avy ao anivon'ny foibe famantarana ny toetrandro tamin'ity androany ity. Itombo araka izany ny avon'ny rano manoloana eo filazana loza manambana ho an'ny komuna Tsiafay, Androibe, Antsahadinta, Bongatsara, Antanetikely, Ambohijoky, Alatsinainy Ambazaha, Ampahitrosy, Soalandy, Ampefy, Soavina, Anosy Andrefana, Ampitatafy, Ankadimbahoaka, Fenoarivo, Itosy, Ambotrimanjaka, Fiadanana, Ampangabe, raha ny fampitambavao avy ao anivon'ny BNGRC. Mandray ny fepetra mifanandrika amin'izany ireo mpony amin'ny faritra Iva, raha ny fanazavan'izy ireo. Fiainana agnatin'ny rano io zany manahirana mihitsy mampatahotra fa sainginy hoe fa aty moa mipetraka dia tsy maintsy miaina amin'izay aloha. Dia isaky ny fahavaratra ohatra izao aloha dia crise mihitsy amin'le rano satria hatramin'ny famboleko banio potika an'le rano rehefa tonga ny rano. Mifindra ihany izay fa ny trano tsy azo ajanona amin'izao fa tsy maintsy misy olona fa reo vady aman-jana anakireo no mandeha mifindra. Taitaina fa tsy afaka hoe hovidena mihitsy ny trano fa tsy maintsy misy mijanona tsy maintsy mijanona eto efa ambony be io zavatra vao tamin'ny maraina izao mbola kelikely nefa izao izy efa io izy aloha rehefa tena avy ny olana miakatra amin'ny saoty be mihitsy indrindra fa amin'ny sisondry eo fitikipotify izay ny vita tapika dia raha araka filazany be ny tanàna ireny eo anatin'le avorany izy miakatra 3 metre mahery dia avy eo indray izy midina vetivetika misy fipetraka ohatrany hoe miala le ambany tanàna zany aloha dia miverina indray izy rehefa avy eo. Izy aloha atahorana rehefa tena miakatra be ny rano koatra le Iva toeran'ireo le amin'ny alina ny tena atahorana fa ny tany izy hoe tsy afaka mba miala amin'ny tanàna. Niakatra ohatra faingo 7 metatra ny ranon'ny kopa tao anatin'ny 9 ora izay ary mbola iakatra trany izany ao anatin'ny 12 ora manaraka. Araka ny fanazavan'ny Apipa 3 metatra mahery ny refy filazana loza manambana eo Anosy Zato tokony iakatra amin'ny toerana azo antoka avokoa ny mponina rehetra eny amin'ny faritra Iva. Fa trano manodidina ny folo tafo ao amin'ny fokontany Andohany Mandroseza no narodana ny maraina teo ary mbola itoy izany raha ny fitarana ny mponina fandrodanana izay tsy nisy fampilazana mialoha tamin'ireo mponina sy ny teo anivon'ny fokontany. Antony anaovany ireto farany antsoava amin'ireo tompona andraikitra isan-tsokajiny hijery akaiky ny tena zava-misy marina. Daniela Miarsona no ny fanadihadiana. Efa nanomboka ny volana Novambra 2024 teo no nisy ny kasandrodana ireto trano manodidina ny folo tafo amin'ny fokontany Andohany Mandroseza ireto saingy tsy tanteraka izany no ny fanoheran'ireo fokon'olona. Ny totena nivo ny tribunal ny raharaha ka naray taratasy fampitsaharana ny fandrodanana trano avy amin'ity farany ny teo anivo ny fokontany Omaly. Androany maraina tsy nisy fampilazana tamin'ireo mponina. Polisy OIC no tonga nandrodana avy hatrany ny trano ny ireto farany. Tranga izay mampitaraina ireo mponina voakasiky ny fandrodanana amin'izao fotoana ka iantsona izy ireo tompona andraikitra mahefa hijery akaiky izao toedrara izao. Mpandova zany zay zanako mpandova ka le tompontanàna mamanay efa maty dia anaovan'izao za olona frere havana zao foana zay tsy vao izao mihitsy ny fa efa hatramin'izay nafatesan'ny mama nomboka nafatesan'ny mamanay zany
dia zao ampororon zao foana zay dia io tanàna izao narotan'izao tsisy fiarana tsisy fampandrenesana ka malahelo zay nanentana ninona rava daholo io voandroany maraina tsisy fitenenana tsisy inona ka hoisesiny polisy ny tonga teo nandrodana ny tanànanay fa niraranay hoe zany taratasy fa tsy minirahany zay taratasy mihitsy fa mandrodana fatana toka zany dia mazava fa tsisy bola ilay izy tsisy fanajana maha olombelona fa mba nangataka taratasy any zay hoe aiza ilay taratasy anananareo androdananareo an'ilay trano tsy misy an'izany fa tsy maintsy mandrodana ny zoananany ny orda hoetiny zany hoe androdana an'ilay tanàna tsy misy resaka fa nyteny an'izany azarodana fa loatra zay antsy fokotany tsy nety sy namely izy fa zay ny androdana ihany satria manam-bola zany zareo dia manao tsindraso lenany tsy manana hoe tsinjina vola zay ny tenenana hoe mbola manjaka foana ve zany kolikoly ao amin'ny fitsaranao satria manam-bola dia afaka maninjy na eto ary zay makasary ny polisy avela makasary fa alaino ny telefona anay rehefa makasary zay tsy mila misy makasary ao izy na ray rehefa alainay ny telefona dia mangina fotsiny zany ny azonay atao dia mijery le trandravany nefa ny ao anatin'io misy olona be voka misy mitaiza kely ny andro fa varatra na vola ny fanatrano raha tsy misy dia zay zany no tena angatanay anareo amin'ny fitsarana maefa zany hoe mba avondreo zay madinika fa tena tsy hitanay ny ale satria tsy manam-bola hoentina miadiny ihany ambony zay fa mpanam-bola manindry vola foana dia manana ny rariny zay manam-bola fa tsy manam-bola zany tsy manana ny rariny ankilany midika ho fanaovana tsinotsinona ny fokotany izao trangana fandrodanana tsy nampilazana azy ireo mialoha izao ho ny tompony andraikitry ny fokotany voantso a zany tongava présidence fa tonga atindray ny polisy nisy androdana an'le trano rehefa tonga teo moa ny tena koa zaho tsy hoe manakana an'le didy amaolo-panjakana anay zany tsy manakana an'izay didy avy any amin'ny tribunal zay hoe ho tanterahana fa kosa mba mijery kosa le zon'olombelona zany ny andro fahavaratra le olona tsy nahazo fampandrenesana tonga dia tapitapika eo na izay fokotany koa raha tsy nampandrenesana hoe ho avy indray zay anao an'le fanatanterahana an'le didy ka tsy fantatra hoe mbola misy ilana fokotany ihany ve sa tsisy eo zany no antony ametrahanay fanontaniana hoe rehefa manatanteraka an'le didiny tribunal ve reny isy reny dia tsy afaka mampandre fokotany nampandre izy tamin'ny volana novambra manaiky an'izany fa ny androany kosa izy tena tsy nampandre anay fa tonga dia zavatra io no nataony ary za miteny zao koa dia zaza teraka teto fantatro tsara ny olona lehibe nipetraka tamin'ity toeranyity ary ireo olona ireo dia taranak'io raha bebe rangel io amanjatonjato taona nizany nipetrahan'ireo olona ireo teto dia za zao efatra amin'ny 20 taona tena teraka teto dia eo zany ny tena ohatrany hoe mampalasa fanontaniananay tenin'ny filoham-pirenena manao hoe rehefa nanajary ny tany ianao mihoatra ny 10 taona neto rehefa 100 taona dia ahoana moa milasa misy tompony ray zany le tany amin'izao fotoana izao ary le tompon'le tany hatramin'izao mbola tsy hitanay maso akory tsy ivana efa njataona ny maro no nitoetra teo amin'ity tanàna iray eo andohany mandro seza ity ny razambe ny ireto-polona voakasiky ny fandrodanana trano ankehitriny ireto noho izao hiara ny fandrodanana izao raha ny fitarenana trany any Antsirabe dia andray nihetsika fiornambe nasionaly ny sampana tanora kristianina avy amin'ny fiangonana FJKM manerana ny Madagasikara ny tanàna Antsirabe amin'ny volana aogositra 2024 nisy araka izany ny valandresaka ny fanaovana tamin'ireo mpanao gazety mahakasika ity hetsika ity andry nirina Randria Miarso Kolo Antsirabe. Anisan'ireo faritra indray ny hetsika fiaonambe nasionaly ny STK ny sampana tanora kristianina eo anivony fiangonana FJKM eto Madagasikara ny tanàna Antsirabe. Izany dia ho tanterahana ny faraka 20 ny volana aogositra ka hatramin'ny 15 ny volana aogositra 2024. Fiaonambe andiany fafolo izay ahitana hetsika ara-koltoraly sy ara-panatanjahantena ary ara-panahy andraisan'ireo tanora anjara avy amin'ny synode apartany maneran'ireo sahany FJKM eto Madagasikara. Iavaka mifandraisana Antsirabe ity fiaonambe nasionaly ny STK FJKM ity raha nambaran'ireo tompona andraikitra nandritra ny valandresaka ny fanaovana tamin'ireo mpanao gazety. Ao anatin'ity fiaonambe nasionaly fafolo ity dia miavaka satria ao anatin'izao fiaonambe izao no hanaovana ny fanokafana ny 15 taona ny sampana tanora kristianina izay tena tantara goavana ihany koa ao anatin'izany sampana izany tsy indroa mandalo ny 15 taona sika fa amin'ity izany dia ho tanterahana ao anatin'ny fiaonambe nasionaly ny fanokafana n'izany 15
dimampolo taona ny sampana tanora kristiana izany. Ny solotena ny synodam-paritany tsirairay avy moa no manatanteraka andreo hetsika reo ka ao anatin'ny fiomanana amin'izany dia efa manentana sahady ny mponina rehetra eto Antsirabe na amin'izay fandraisana andreo sampana tanora kristiana tanora rehetra manerana ny Madagasikara. Mety misy moa zany ny fahabetsahan'ny olona eto an-toerana dia efa miomana ao amin'izany sika satria mety misy fikorontanana kely amin'ny fandaharam-potoana ny tsirairay avy mety misy ny fitohanana ndalana eny kanefa ialana tsiny dia nizao sahady. Tanjon'izao fiaonambeny sampana tanora kristiana FJKM izao hoy ny filoha nasionaly ity sampana ity dia nahafahana mampitovy ny fanabeazana ireo tanora kristiana manerana ny sahan'ny FJKM eto Madagasikara eo amin'ny lafiny mahaolona. Biazana ara-panaza ay ao anatiny io fotoana io mikendry ihany koa ny fanabeazana ara-batana ary mikendry ny fanabeazana ara-tsaina zany hoe ny mahaolona manontolo mihitsy zany no karakaraina ao anatin'izay fanomanana izay ka dia eto no anaovana fanentanana antsika rehetra mba ho tonga maro indrindra ny tanora eo anivon'ny sahan'ny FJKM manany hafa koa raha saina izay vonina hanatrika an'izany fa tena mahasoanao zany sady ho fanahoana ny voninahitra Andriamanitra fanehoana ny fiombonana amin'ny samy mahatanora kristiana ary indrindra azahoanao misitraka ny fibeazana izay karakarain'ny STK FUB. Araka izany dia indray vohitry ny fatrivakina karatra indray no andray ny fiaonambe nasionaly ny sampana tanora kristiana eo anivony fiangonana FJKM eto Madagasikara no sady fankalazana ihany koa ny 15 taona ijoroany ity sampana ity izay ho tanterahana amin'ny volana aogositra 2024. Any amin'ny faritra izay hatrany dia nanio ny firaisan-kiny ary nampiato ny asany avokoa ireo mpivarotra tao fianaran-tsoa tamin'ity androany ity. Nangina ny tanàna tsy nahitana mpivarotra ny tsena rehetra satria dia nanantotosa fitsangatsanganana sy fifampiarabana tratry ny taona ireo fikambanany mpivarotra tao fianaran-tsoa. Tsy hoe tanàna maty fa tsena maty. Nangina ny tanàna zara raha nahitana olona nivezivezy ny arabe na fiara fitateram-bahoaka aza zara raha nisy olona ihany koa. Nanatotosa fitsangatsanganana sy fifampiarabana tratry ny taona ateny Vohimasina mantsy ny fikambanana ireo mpivarotra teto Fianaran-tsoa izay mivondrona ao amin'ny fikambanana ny mpivarotra miara-mivoatra eto Fianaran-tsoa na ny Fimpy MMF tamin'ity andronio ity ary dia naneo izao firaisan-kina ny tsy hivarotra izao. Tsy teto amin'ny tsena Nanjoma ihany no nahitana n'izao tsy fisiana mpivarotra izao fa saika ireo toerana misy tsena lehibe eto Fianaran-tsoa ihany koa. Ankoatra ny tsena izay ahitana azy ireo amin'ireo kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro dia nikatona ihany koa ohatra ny tsenam-boankazo manoloana ny stadina Pasambaza sy ireo tsena izay misehatra amin'ny varotra telefônina sy ny kojakoja momba izany. Eny hatramin'ireo mpanosika varamba moa dia ny ato tsy nanao ny asany tamin'ity andro anio ity. Roa andro melomo no efa napahafantatra izao etsika izao ireto fikambanan'ny mpivarotra ireto fa na izany aza dia mbola maro ireo tsy nahafantatra ka ny verimaina tamin'ny arina foana satria dia tsy nahitana mpivarotra mihitsy teny an-tsena. Fa na dia teo aza nefa izay fanentanana izay dia nisy ireo izay nivarotra ihany izay tsy naheno nefa efa nampiakatra ireo vokatra dia andrenivohitra ka nandany izany. Eo ihany koa nefa ireo izay nanararoatra ny tsy nahateo ny ankamaroan'ny mpivarotra ka nanararoatra ihany ny nivarotra. Marina moa fa iverina toy ny andavanandro ny tsena eto ambony vohitry Fianaran-tsoa raha ampitso araky ny nambaran'izy ireo fomba fotoana nanehoan'izy ireo fa iray aina izy ireo ka naneo izao firaisan-kina izao. Amin'ny maresaka avy any ivelany dia tokantrano misy 50 indray no lasipatry ny daroka bomba ny Israely tao Rafah omaly. Palestiniana misy 30 indray araka izany no namony aina nandritra izany. Anaty fitaintainana tanteraka ireo Palestiniana izay efa nitsoka ny tao Gaza amin'izao fotoana taoriany ny fanambaran'ny Praiministra Israeliana fa ito ny fanafiana ao Rafah. Efa niatsasa manila ny Gazaoui amin'izao fotoana no nitsoka sy nifindra-monina amina faritra maro ny toerana andraisana ireo mpitsoka sy mpitsoka ny ady ireo izay tsy manaraka ny fenitra ara-pahasalamana ka ina ihany koa ny partahan'ny valanaretina. Faneniny izao no nanao antso ny amin'ny ampitsarana ny ady eo amin'ny Israely sy Hamas ny ONU saingy antso anefitra ihany izany Israely izay efa nanao fanambarana fa tsy ampitsahatra ny fanafiana raha tsy rava tanteraka i Hamas. Dia izay koa tompoko lasitoko vavy marana ny fiarantsika tamin'ity alaka misy fahavalon'ny volana febroary ity. Ankasitrahana feno ianao naizanaiza misy anao nanjo ny fampalalamba vao hatramin'ny farany raha mpitso amin'ny ora mahazatra ny fotoanantsika manaraka. Mandra-piona tompoko.
Rejoignez UPRIM. 5 filières au choix. Paramédicaux, droit, gestion et management. UPRIM nanolotra ho anao teo ny fampalalam-baovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Université PEF. Parcours études et formations. Département formation en ligne. Université PEF nanolotra ho anao teo ny fampalalam-baovao. Université PEF, l'excellence à portée de main. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.